tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Pasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Magnano mbola tsara amintsika jiaby agny an-tokantragno agny izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjam-peo mampitambatra antsika ho iray ato anatin'ny diocèse. Fisaoragna sy fankasitrahana no atolotra antsika jiaby. Ary anganeka ny fahasoavan'Andriamanitra no hagnampy antsika sy hanamona antsika amin'izay rehetra ataontsika. Araka ny efa fantatsika, ny Papa Ray Masina dia namoaka taratasy Fratelli Tutti, izany hoe olo raika atsika jiaby. Dia io taratasy ny Papa Fratelli Tutti io no nampifandraisy ny Monseigneur Archevêque Ray aman-drenintsika amin'ny fihavanana malagasy. Dia efa nitandregny zegny atsika teto amin'ny radio Fagniry, ke mitoy ny fagnazavagna anazy amin'izao fotoagna izao, dia iaraka hitandregny zegny atsika jiaby, ke asaigna ampitiavagna atsika jiaby aharitry iaino azy hatramin'ny farany. Olo araiky atsika, fianakaviana araiky isika, nakambany fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy, mifankatiava atsika jiaby. Olo araiky atsika, fianakaviana araiky isika, nakambany fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy, mifankatiava. Ankafaliana, ankaravona mandrakariva no ny fampitraofasika amin'ny alalan'ity onjam-peo mamitsika ity. Fa indrindra moa amin'izao dia sady ady dia amin'ny rasy, ady makany amin'ny fiainana amin'izao karemy izao, ka nandresasika an'ity lohevitra lehibe ity miainga avy amin'ny encyclique Fratelli Tutti zay nadikasika sosotra ary tena izay misy nefa ny heviny raha nahavoaraka sara ny fanazavantsika olo raika sika ziaby araky ny fidianan'ny Papa ny lohevitra, araky nylazaisika ny encyclique ireo taratasy soatan'ny Papa na encyclique zany na exhortation zany na moto proprio na message, dia ny teny latina no matetika no lohateny, fa tamin'ity kosa araky ny safidin'ny Papa ary tiany anamarinana tsara ny tanjona tiany hotratrarina amin'ny nandroatany an'ity encyclique ity, dia ny lohateny
zay anomboan'ny masinday François d'Assise ny taratasy nisaka manoratra no nyresiny koa ary dia zay no nanokitasika fa sika sendrasendra ny fidianany an'izay hoe Papa François zay ny anarany François fa araky ny iraka nataony nanomezan'Andriamanitra ny masinday François d'Assise anarina ny eglizy tamin'ny fotoan'androny ary dia nanorina eglizy misy aza sy hoe nanorina moa fa nanarina eglizy anankiray tany Assise tokoa i masinday François d'Assise araky ny tantara ary dia izay koa no asapahany Papa ary dia hita soritra ombenombeny izay hoe ezaka anarina ny eglizy ary sy ny eglizy ihany tahaka ny masinday François fa mitaranak'olombelona ka mametraka n'ireo hafatra ao an'ny ireo sara sitrapo tahaka ny masinday François d'Assise raha nanoratra tamin'ireo rahalahany sy anabaviny izy tamin'izay fotoana izay ireo fransiskanina ka nametrany mazava tsara fa rahalahy sy anabavy tokoa izy eo fratelli tutti zany hoe rahalahy sy anabavy daholy isika rehetra ary dia izay no mahatonga asika nanome ilay dikateny sosotra nataosika teo hoe ola raika asika jiaby ary dia izay no nafakafaka isika nandritra an'izay fotoana maromaro zay nizeresika na dia sy miditra amin'ny antsipriny azy ny votoatokevitra tiany Papa ampitaina amin'ity ika ho isika SOS ika fa tonga ny fotoana zay andrisena an'ireo fanampotehana isan-karazany eo amin'ny fiainasika destructionnisme ho izy ao amin'ny andininy 720 zay fanampotehana misy ny soatoavina rehetrarehetra ka izay indrindra koa no nahatonga antsika ary mampifanatrika an'ity encyclique amin'ny soatoavina malagasy fihavana satria fantatra sika fa i Kristy manolotra ny ainy amin'ny hazo fizaliana matoy izy tongolombelona ka nanolotra ny ainy amin'ny hazo fizaliana dia fanarenana antsika olombelona zay lavo tamin'ny fahotana ka amerina indray ny fanekempihavanana vaovao ka ilay fihavanana potoka noravana dia hiarina indray ary iverina amin'ny lohany andray ary dia izay no anjara-piainantsika kristianina hoy ny Papa ary sy ansika kristianina ihany fa ny fivavahana rehetrarehetra dia tsy maintsy mitodika amin'izay fanarenana araky ny naharen'Andriamanitra ny fihavanana amin'ny zavaboary ny fihavanana amin'ny tsika samby olombelona ary ny fihavanana amin'Andriamanitra ary dia izay ny toko namaranan'ny Papa azany hoe ansoavo ka izay indrindra ihany koa ary ny mahatonga asika andinidinika sy amakafaka na dia sy hiditra amin'ny antsipriny aza ny anjara-toerany io soatoavina malagasy io ka ahatonga asika sady kristianina no malagasy araky nanazava asika azy tito sady kristianina no malagasy isika zany hoe lay maha-kristianina sika identité sika no mahamelona ary mahatonga ny identité malagasy ivelatra amin'ny tena izy ary dia anisan'izay zany ity soatoavina malagasy ity ary dia izay midikany ny fihavanana ataon'ny Kristy izy raha teo no fihavanana isika isentokely indray aritsika andray an'izany rehetra zany izay azo lazaina fa fanokafam-bavony ihany amin'ny dinidinika ataosika satria andinika mikasika indrindra ny fihavanana isika izao ary engavisika ary irin'ny teknisianina andefa hira anankiray.
fihavanana aza miala fitiavaneya tantsara fihavanana mity satria ny ray tetieya tiatsika mialoha aza miala fitiavaneya tantsara fihavanana nampianary ny jeso mitieya taminatra mifava aza miala fitiavaneya tantsara fihavanana ditia vokatry ny foeya difozavy ao anaty ao aza miala fitiavaneya tantsara fihavanana maharitra mitieya mandraky izay toria aza miala fitiavaneya tantsara fihavanana aza miala fitiavaneya tantsara fihavanana aza miala fitiavaneya tantsara fihavanana araka izay teny fampidirana zay ary ho ansika rehetrarehetra dia andinika bebe kokoa nylay sotoavina malagasy sika araky ny fantatra sika dia efa manana ny tontolo-piainany malagasy nio ny atikasika hoe civilisation le tontolo-piainana hafa le tontolo iainana environnement tontolo-piainana zany hoe lay environnement ny maha olona manontolo zay natao hoe tontolo-piainana ka izay nanikasikany hoe civilisation ary dia efa manana an'izay tontolo-piainana zay ny malagasy ary efa mipetraka eo zay ka izay indrindra no sy maintsy ozeresika mba hahatonga an'izay tontolo-piaina na izay sady kristianina no malagasy araky ny dinidinika efa nataosika ary ny fihavanana araky ny mahapaka ny paka fiomanasika mipaka zao karem zao no andalinasika azy ary manana n'lay maso anankiray ihany koa sika zay sy inona fa ny encyclique zay hika ho isika zay mametraka fa ny tontolo-piainany zao tontolo zao de fa potika ary noravana ka sy ahitana sony ny sotoavina sy misy référence amin'ny lasa aza fa tadiavina hitovy daholy ny olona rehetrarehetra zay no vokadrasy ny globalisation ary dia ao anatin'ny crise sika noho izany indrindra ary de zay no mahatonga sika mahatonga ny papa manao ansoavo hika zay ahafahana mandresy an'izay fanapotehana zay ka izay indrindra koa fantatra sika fa ny sotoavina malagasy fihavanana de fa tadiavina opotehana koa amin'izao fotoana izao ka andeha ary ho alalinsika vetivety izay amariparitra mikasika ny fihavanana isika fa aoka asongadisika fa sy misy dikany amin'ny teny frantsay ny fihavanana sarotra be no mandika azy fa satria efa fiainana andavanandro sy manana dikany amin'ny teny frantsay sy hoe fifandraisana sy hoe rapport ny fihavanana fa mandrafitra ny mahaolona manontolo zany ny fihavanana amin'ny malagasy ka sarotra ny andikana azy arabaky teny fa ny zavatra azo asongadina dia mahenika ny fiainany malagasy manontolo ny fihavanana ary azo lazaina azy fa mamboly fihavanana ny malagasy amin'ny toerana rehetra aleny zany hoe mamboly ilay fifandraisana manokana araky n'izay mamalagasy zay ary dia izay no mahatonga sika milaza ihany koa fa ny teny hoe étranger dia sy misy dikany amin'ny malagasy mety anam-panahy sika hoe vahiny ny dikan'izay étranger zay kanefa fantatra sika fa raha misy olona mikokoana mandondona ao amin'ny varavarana ka alefanao ny zanakao dia mamaly izy hoe misy vahiny ao baba, misy vahiny ao mama, vahiny iza i tonton tonga io ka mazava ho azy sy vahiny
ny tonton fa ilay toerana zany a no mampisiny zay hoe elanelana zay ary de fahazahosika sahady ny mety hohevitra ny fihavana tsy misy étranger sy misy dikateny azo maritana azy marina ny fihavanana amin'ny malagasy rehefa olona ivelan'izay miaramaina aminy ao an-trano na havany na sy havany de samy ansony hoe vahiny daholo izany hoe mitovy daholo samy vahiny na avy lavitra na ny eo akaiky manambara toesaina lalina izay ary zay mahasotoavina sarobidy an'ity malagasy ity ary defa ahitasika na de somamy samby ihany aza no naharian'Andriamanitra sika ho mitovy endrika aminy ary zay no sapany malagasy ao amin'io fihavanana io ho an'ny malagasy zany de manana fifandraisana amin'ny daholy ny olona rehetra ka sy mba hazo atao ny manilikilika zany ary io fifandraisana io no mamaritra ny fihavanana ka sy misy ny olona tsy misy fifandraisana amin'ny tena araka ny lazaiko teo a efa mamariparitra sahady hoe no arian'Andriamanitra itovy endrika amintsika zany hoe tahaka ny fifandraisan'ny Trinité marsa ary de zay no mahaolo raika asika ary zay ny fihavanana no mamaritra azy ary Kristy no fihavanantsika ary de efa hitasika amin'izany zany no mahatonga ny hoansoavin'ny papa io ary ahitasika fa tena sotoavina zay velarin'ny Kristy tokoa amin'ny maha-kristianina sady malagasy isika ity fihavanana ity ka azo lazaina zany raha hodiniana dia ny fifandraisana amin'ilay olona ny fifankatiavana aminy ny fihaviany no ahitana soritra ihany koa ny izay fihavanana izay ka izay aloha no arosika eto isentiko indray mandeha sika de hiverina andinidinika an'izay ahafahasika miroso lalindalina koa amin'izay fihavanana izay ka ampifandraisika amin'ny encyclique-ny papa Fratelli Tutti olo raika sika sy aby mangataka anareo teknisianina zany andefa hira anankiray saotra Fihavanaya, dansaran fihavanana. Azamela fihavanaya, dansaran fihavanana. Isai manda kita, entani balai masya, babul meria sarana, babul meria sarana. Azamela fihavanaya. Dansaran fihavanana, azamela fihavanaya, dansaran fihavanana. Miniti mazana tira, ulune fihavanana. Malem kade manika, malem kade manika. Azamela fihavanaya, dansaran fihavanana. Azamela fihavanaya, dansaran fihavanana. Tsy afaka hiresaka mikasika ny fihavanana zay sika raha sy mampisongadina ihany koa ny fianakaviana ary izay ihany koa no nofidiny eglizy fandrindra ny eglizy aty Afrika any anambara fa ny eglizy dia fianakaviam-ben'Andriamanitra ary ao zany no tokony ho isy zay fivelaran'ny fihavanana nolazaisika teo zay ka tsara zany mba asisika resaka kely ny mikasika ny fianakaviana dia azo lazaina fa fifandraisana mifototra amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka sy ny maharaitam-po ny amin'ny ankapobeny ary dia eto sady sika de fa
rehefa nyresaka hoe fianakaviana eglizy kely dia nilazaysika mazava tsara ary averimberitsika matetika fa ny fianakaviana sy hoe lay ankohonana ao an-trano fotsiny ary zay ny toezaysika malagasy ary zay ny tiany eglizy raisina raha manao izy hoe eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra dia sy hoe ilay ankohonana fotsiny fa lay fifandraisana mivelatra lavidavitra kokoa ka ahitana an'izay ny fikambanana, ahitana an'izay ny ireo firohotana, ahitana an'izay ny vomiera osika, ahitana an'izay ny ireo toeram-piasana, ahitana an'izay ny sekoly dia sy ny sisa fa fantatratsika nefa fa ho asika malagasy dia mipetraka ihany koa lay fianakaviana zay nipoirana ka matetika mipetraka amin'ny sika samy malagasy ny hoe mifampanina moa isika, ahoana marina ny tena fihavana sika, ahoana ny tena fifandraisasika, ohatra zao hoe mpianaka, iray tranobe, iray ankohonana, sy ny sisa ny tiana ambara amin'izay dia matetika ho an'ny sika malagasy dia ny ahafana mametraka an'izay tetiarana zay dia ny fanambadiana ka ho ain'ny malagasy tsara ny manavaka nefa ny havana sy ny mpianakavy tsara ihany koa no manoritra an'izay eto am-piandohana na dia sy hiditra amin'ny ansipriny ary sika ka eto indrindra dia fa aoka ho azo sika ansaina sahady fa sy mitovy ny fianakaviana voazanahary sy fianakavian-janahary sy hoe kilalao teny io fa ny ataoko hoe voazanahary dia sy isika no ny safidy azy. Aoka hazava zany zay teny zay, sy isika ny safidy satria teraka ho mpianakavy sika, teraka ao ohatran'izay zao ny fifandraisan'ny fihavanana fa ny fianakavian-janahary dia nataosika hoe eglizy lay olo raika iombonantsika io dia safidysika satria natao batemy sika ary dia zay batemy zay no nahateraka asika ho zanak'Andriamanitra ka aoka ho fantatra sika tsara zay, aoka azava amintsika tsara zay hoe sy kilalao teny satria verimberina matetika fianakaviana voazanahary dia teraka ao anatin'io fianakaviana io sika tahaka ny hoe mpianadahy, mpirahalahy, mpianakavy fa misy ihany koa ny fianakaviana zanahary zany hoe safidinao no anisan'io fianakaviana io ary zay ny idiranao amin'ny eglizy ary dia izay ny tiany papa ihany koa tiany asongadina zany hoe asan'ny fanahy masina no mahateraka anao noho ny batemy zany eo anivon'io fianakaviana io ka izay lay dingam-piainana sy misy zany ny dingam-piainana ary io no ambarany asan'ny apôstoly ny loharanony zay sady fototra n'izay zany dia ny finoana ary ny finoana io no mahatonga sika olo raika ahitany fitiavana zany ka raha no entan'io fitiavana io dia i Kristy omaly anio ary mandrakazay sy miova ary izy no lalana sy famarinana ary fiainana dia fiaino fanantenana sika mandrafitra an'izay fianakaviana zay zany hoe lay fianakaviana voazanahary dia teraka fa ny fianakavian-janahary dia anao miaraka amin'ireo zay nanao an'izay safidy zay nateraka ny fanahy masina no manorina azy isan'andro ary zay no mahatonga antsika hoe eglizy olona velona manorina eglizy tranoben'Andriamanitra no isika velomin'ny fanahy masina entany ny fitiavan'ny Kristy ary amporosian'ny fanantenana dia isan'andro sika no manorina an'izay eglizy n'Andriamanitra zay fianakaviam-ben'Andriamanitra lay fianakaviana zanahary ka ny azo lazaina zany fa ny loharano dia ny finoansika ny Kristy iny le safidy ny fototra dia ny fitiavana arosaka Andriamanitra ao amintsika araka ny voalazan'ny Romanina ary ny manentana ny fiainantsika ka tsy mahakivy asika dia ny fanantenana satria i Kristy nandresy ny rasy rehetrarehetra. Izay aloha no masaka amin'ity
androny any tya dia hodiniasika amin'ny manaraka ary angatasika ny fahasoavan'Andriamanitra mandrakariva ary ny fanolovan'ny fanahy masina mba ahatonga sika tokoa olo raika ivelona an'izay hoe fianakavian-janahary zay mba ahafahasika mandresy ireo efitrefitra maro isan-karazany ka ny fanahy masina ampiombona ansika ka dia izay koa no angatasika ny sodran'Andriamanitra ary manao rasavolagna amintsika ary mametraka ny samitsara ary dia manao veloma mandram-piona eto amin'ny manaraka indray ary dia engany ny fanahy masina anampy asika amin'izay rehetrarehetra ataosika ka hahatonga sika tokoa ivelona an'izay maha olo raika asika izay. Veloma mandram-piona. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiregny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry.